tafaraka aminao indray ato anatin'ny fandarana meteo manototra ny arahaba toko klasy toko vavy ambany tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara amin'izao fotoana izao vokatrizay dia mbola hitohatra ny oram-baratra saika manerana ny nosy. Ho amin'ny rapitso maraina dia isy ny orana tandrifon-drahona any amin'ny fatra Boyeny sy Sofiary ny manodidina azy. Tahak'izay ihany koa ity vadovavitovinany Atsimo-Atsinanana ny fatra Itasy sy Vakinankaratra Andrahoana na Andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny fatra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro araka ny efa voalaza iry teny am-pandohana dia anoram-baratra avokoa saika manerana ny Madagasikara fa tsy ny aty amin'ny fatra Sava sy ny faritanin'ny Toliara iny no ifandambiasan'ny rahona sy ny masoandro. Izy fiakarany ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitso indrindra amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ho amin'ny rapitso maraina zao dia mandina 13 hatramin'ny 19 degré zany ho aty amin'ny faritry ny Avoatany, ny morontsiraka Atsinanana 13 na 14 degré ary mihoatra ny 14 degré avokoa ny any amin'ny morontsiraka Andrefanany. Ho amin'ny rapitso tolakandro kosa ny maripana ambony indrindra dia 9 degré Celsius migaingaina tokoa any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Ivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao fantaro ary fa ibalika be ny masoandro ny rapitso any Banque ifandimy amin'ny rahona zany any Johannesburg, Comores, La Réunion sy Nairobi. Anorana malefaka ny faritry Milan ka endrika tandrifon-drahona zany any Paris ary arahana kotroka kosa ny faritry Maurice. Dia izay toko klasy toko vavy no meteo antsika amin'ny fiteny gasy anio mametraka ny mandrapitafa vetivety.